rude and polite English. Fantatrao ve fa amin'ny teny anglisy dia misy ihany koa ny antsointsika hoe rude izany hoe tsy malala fomba sy ny polite izany hoe avy amin'ny hoe poli malala fomba. Zavatra fantatrao ihany koa dia rehefa malala fomba ianao dia hafa mihitsy ny fijerin'olona anao, hafa mihitsy ny fomba amalian'olona anao. Rehefa tsy malala fomba dia mety ohatrohatr'izay ihany koa no amaliany anao, mety miaraka amin'ny fahatezerana sy ny sisa. Ka ilainao ny malala hoe ireto ke tsy mihaja reto fiteny reto mety hoe ampiasaina kokoa rehefa tesitra sy rehefa malahelo fa ohatran'izao tokony hitenenana azy mba alala fomba kokoa ianao. Raha hiteny ianao hoe andana mandeha ihany amin'ny teny anglisy hoe go away, izany hoe tsy malala fomba izay ohatrany lasa mibaiko be ianao hoe andana mivoaka any, andana mandeha ihany. Raha en forme hoe poli kokoa izy amin'ny fomba mihaja kokoa dia can we talk later? I just need some quiet time. Afaka mba miresaka ve isika rehefa kelikely fa tena mila fotoana manokana, mila fotoana mangina manokana. Raha te hiteny ianao hoe afaka makaty ve ianao azafady, dia raha hiteny ianao hoe come here dia lasa mibaiko be ilay izy ohatrany hoe avy aty na hoe malakilaky fa amin'ny teny anglisy ataontsika fomba mihaja kokoa izy dia ampiasaintsika ny could you come here please, afaka mba makaty ve ianao azafady. Fahatelo izy ity moa zany rehefa ohatra ka ataontsika hoe any anaty fiara fitaterana ianao any anaty bus dia raha ohatra ka mibahana be loatra ilay olona eo akaikinao nefa ianao mila mipetraka eo dia raha hiteny ianao hoe afaka mba mikisakisaka ve ianao azafady dia tsy mety raha ohatra ka hozy ianao hoe move ohatrany hoe mikisana kisakisana fa ataontsika hoe could you scoot over just a bit, afaka mba misakisaka kely fotsiny ve ianao azafady. Fa raha ataonao hoe move dia ohatrany hoe olona avy tesitra be ireny ianao dia moko mampatesitra olona. Ary ny farany dia raha te hiteny ianao hoe fa iza kay ianao azafady dia raha horesahanao ilay olona ka hozy ianao hoe who are you dia lasa tsy malala fomba izay sady lasa mampatahotra be ohatrany hoe fiza ianao ohatr'izay izy amin'ny teny malagasy. Fa raha malala fomba kokoa ianao dia ny ampiasainao ny hoe sorry may I ask who you are, izany hoe azafady afaka fantariko ve hoe izy ianao. Izay indray ny lesantsika dia manomboka androany raha nampiasainao ilay hoe rude English dia andao fantatsika ho polite English izany.